Vaovao hafa kosa na tratra rivo sefatra lany malagasy nandray anjara tao anatin'ny ady lehibe voalohany sy avelan'ny taranaka andalo fotsiny nefa izany fahazato taona nisin'ny ady lehibe voalohany izany ka dia isy ny fanamarihana tanterahana eto Madagasikara sy any la France ny fikambanana Violette ny tompomarika amin'ny fikarakarana. Ramatoa Kondi Canel na épouse Navaran Rasafi Agenivo no filompanorona ny fikambanana France Madagascar ny Violette. Nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany iray beny ka isy ny fankalazana ny fahazato taonan'izany ady lehibe izany. Nidiran'ny mission centenaire nandraisan'ny Violette anjara dia azahoantsika malagasy mijoro tanteraka mihitsy koa satria tsika nanana kiady sy rehareha lehilahy izay nandeha niady tany ampitan'ny ranomasina mihitsy ary nanolotra ny ainy dia ao anisan'izany anatin'izany fahatsiarovana izany izay tao hoe symbole aloha amin'ny voalohany ny dadabenay izay maty anady mihitsy sady tena nandeha tany amin'ny front tena olona nanolotra ny ainy manontolo mihitsy tao anatin'ny azoko tenany hoe volontaire nanolotena mihitsy izy zany nandeha tamin'ny fiantsoana tamin'ny ady lehibe voalohany dia antsaranay no mitady izay hoe inona no zavatra azotsika tao amin'ity fotoana tsingery fahazato taona tsisy tsika rehetra tsisy atratran'ny faharoatra zao tsony hoe mbola no bicentenaire dia zay nahatonga anay zany manapa-kevitra izay comitény association fitambaran'ny association ny Violette io dia manampy eto fa vita tamin'ny 1993 ny tany France zany présidente fondatrice dia neto Madagasikara vao tamin'ny 2013 natsangana ka ny association io zany sady France ny Madagasikara misy fifandraisana be mihitsy amin'ny asa fahatsiarovana tohitony satria tsy fahatsiarovana tsotra fotsiny hoe embonembona lasalamborona fotsiny izy ity fa tena asa mivaingana hoe ahatsiarovana andreo lehilahy malagasy nanolotra ny ainy nandatsaka ny rano ary nanaiky navitra ny France izay niantso ny vatandehilahy rehetra teto Madagasikara arivo sy efatralina ny malagasy maty tamin'io ady lehibe voalohany io dia tsy maintsy nitsika ny zavatra tena mampisongadina ty mission centenaire anankiray izay ataon'ny Violette tia tsika satria olona maty no misy atsika haja sy voninahitra amin'ny mahamalagasy atsika mba hijoroan'ny tantara dia tsy ambona fotsiny fa sady fijoroana zany amin'ny mahamalagasy atsika hoe tena miatrika tsika nyty zavatra ty fanahy reo olona anovantsika fahatsiarovan'ireo no efa lasa fanahy satria no misy maty dia zay nanokafana hery anankiray hoe alao atomboka amina vavaka concert spirituel zany no atao miaraka amin'ny culte écuménique. Eny amin'ny chapelle militaire Ampahibeny no anatanterahana izany ny faharaiky amby telopolo ny volana aogositra izao amin'ny 3 ora tolakandro ary tsy misy ny vidim-pidirana. Manampy zay ao amin'ny fiangonana na fanitarana fiangonana io zone rano na nianan-tsabeny sy ny razana zay ho andanana koa amin'ny fahafitony volana septembre fahatsiarovana toy ty centenaire ty ihany satria tsika malagasy tsy afaka manao rano dikan'ny zinga fa tsy maintsy miatrika atelo fa afaka makany amin'ny tanin'ny olona satria ty zavatra ty tsy mijanona eto Madagasikara fotsiny fa miakatra trany Frantsa amin'ny départementa samihafa fiangonana samihafa be deabe izay mandray anay ao anatin'ny fahatsiarovany ty. Nisy moa ny teny fanentanana nataon'ireo komity mpikarakara manangany rehetra zay malagasy satria zany 41 000 olona be deabe zany ary natao zao hoe miainga amin'ny dadabenay dadabe tsika daholy be zany lafaly be zany ndreny be zany anabavy be zany ireo ataotsika hoe matoan'olona lehilahin'olona malagasy teto zay namony ainy ahafahantsika rehetra mijoro am'izao fotoana zao koa dia manainga atsika rehetra zany anatrika ampitiavana io etsika zay ataotsika retina manotrona ndraiky amby 3 aogositra ho avy zao. Itohatra amin'ny taona 2024 ny fankalazana ny fahazato taonan'ny ady lehibe voalohany izay ho an'ny Kondi Canel izay monina eny ampitan-dranomasina dia zava-dehibe ny fitazomana ny mahamalagasy. Tsara ho marihana fa misy ny amboaratononkalo nosoratan'ny Rakotozafa William miendrika kabary ho fahatsiarovana ireo miaramila malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe
Ary maro ihany koa ireo sangan'asa noforonina tafiditra ao anatin'ny fankalazana ity raha tsy laza afa-tsy ny boky momba ny toram-pony vehivavy nosoratan'ny Candy Canel sy ny hira fanevan'ny fankalazana nataon'ny Rakotojafy Georges Dolly.